La 4G By vous présente Ny Vaovao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. Safidy tsara indrindra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mampiavaka izao fitondrana izao ny fahalovana be loatra, ny tsy fanjariana ary ireo raharaha maro tsy mazava, ny tsy fanaran-dalàna, ny kolikoly avo lenta, ny fivarotan-tanindrazana, ny fitantanan-dra-ra-mpanjakana ananan-kavana. Ho tsahivinao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny hoe tsy moramora vao tonga amin'izao fifidianan'izao ny firenena. Amin'izao akatoky ny fampielezan-kevitra izao, mampiasa ho fitaovana ireo mpiasam-panjakana sy ireo olom-boafidy ny filoha teo aloha raha na mampianana hery. Tambazana moto ary ho toanana mandritra ny fifidianana ireo ben'ny tanàna, manaiky ny ampandany azy amin'ny fifidianana. Tsy nitsahany ena ny vokatra kakao tao anatin'ny 5 taona farany eo amin'ny distrika Anambanja, faritra Diana. Ny fandripahana tsiraidrariny ny ala sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro no isan'ny mahatonga izany raha ny fanadihadiana. No tanterana tamin'ity androany ity ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny centre commercial Tower, Mbotra Rahaba, centre commercial izay isan'ny sangany eo amin'ny distrika Navaratrano. Ary farany, niara-ny tsunami ny nosy ny Celeb izay ivon'ny Indonezia. Raha ny tatra vonjy maika mahery ny 700 namony ainy, 100 maro no naratra. Ny andindindreo avetrany. Tomboky lasy sy tomboky vavy faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo Tv amin'izao an'izao ary manasana ihany koa naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana amin'ny fampalalam-baovao avy hatrany, nampiavaka izao fitondrana izao ny fahalovana be loatra, ny tsy fanjariana ary ireo raharaha maro tsy mazava, ny tsy fanaran-dalàna, ny kolikoly avo lenta, ny fivarotan-tanindrazana, ny fitantanan-dra-ra-mpanjakana ananan-kavana. Andeha tsy ahivina ao anatin'ity matoan-dahatsoratra ity fa tsy moramora akory vao tonga amin'izao fifidianan'izao ny firenena. Matoan-dahatsoratra entin'ny Andry Rarsan. Fototra lehibe amin'izao fiatrehana fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana izao, ny naleo tofoka ny vahoaka malagasy amin'izao fitondrana SVM izao. Ary efa nisy ny antoko politika nangataka fifidianana mialohan'ny fotoana hatramin'ny taona 2024, saingy izao vao tanteraka izany, ka aoka tsy atao vitavita ho azy sy sanatria ho zary adinoina ireo fanampitena firenena nataony SVM amin'izao fiatrehana fifidianana izao. Mbiaiza amin'izao fotoana izao, ny raharaha Antsakabary, ny raharaha izay mamonjy Claudine, ny raharaha Rina Andriamandafy Fahafito, izay nitora-bato ny foibe toeran'ny Bianco teny Ambohibao, ny fivarotana tanindrazana no finosina Z2S, ny raharaha Soamamanina, ny fanaovan-tsony fanekem-piarah-miasa amina orinasa sinoa, isitrahany sambo sinoa miisa 307 andrato eto Madagasikara, ny raharaha kolikoly tsy aro votanisa etona, fa iray amin'ireny ny kolikoly avo lenta tao amin'ny antenimera-pirenena, navoaka ny rosolom-bavim-bahoaka miisa 370 batsilana tamin'ny fampandaniana amboletra ny lalàna Fehizoro, mifehy ny fifidianana. Amin'izao fotoana izao vao miezaka mitety izao lafy valony nosy izao, miezaka manamartena sy manadio tena, mandritra ny fitokanana zavabita sy ny fanomboana fotodrafitrasa, na tsy ny tena aza no tomponantoka tamin'izany. Tsy misy na vita izay vita nono hatramin'izao. Ekena tokoa izany raha tamin'ireo fanitsahan-dalàna sy famitenan'ny firenena faran'izay aingana nanao tao jeritodika. Tsy ho lazaina ireo mbola fanitsahan-dalàna amin'ny fizarana moto sy fitokanana zavabita izay ahitana endrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy mbola fisandohana andraikitra mihitsy azy, dia mbola ho toteny amin'izay ataony sy lazainy ve ny olona toy izany. Efa hita ny vita ka natoinina ireo fampanantenana, inona fa tsy mora anadino ny vahoaka malagasy mahita sy maina isan'andro vaky izao
ny famoteam-pirenena ataon'ny mpitondra SVM. Lafiny politika izay hatrany amin'izao akatoko ny fampielezan-kevitra izao mampiasa ho fitaovana ireo mpiasa mpanjakana sy ireo olom-boafidy ny filoha teo aloha raha jaonary mampianana hery tambazana moto ary hotoanana mandritra ny fifidianana ireo ben'ny tanàna manaiky ny ampandany azy amin'ny fifidianana. Ireo no lehiben'ny distrika no miandraikitra ny fizarana sy ny fanaraha-maso isaky ny komina. Fanadidina avy hatrany. Nanaitra ny maro ny fahitana fa nisy fizarana moto ho an'ireo ben'ny tanàna Antananarivo Atsimondrano sy Antananarivo Avaradrano. Raha ny loharano vaovao azo, aory milaza fa omena moto tsirairay avy ireo ben'ny tanàna anoana sy ampandany ny SVM amin'ny fifidianana. Ankoatr'izay, hotoanany SVM ihany koa izy ireo rehefa tonga ny fifidianana ben'ny tanàna. Ao ihany koa ireo milaza fa fampanantenana nomeny filoha teo aloha fony izy teo amin'ny fitondrana io fanomezana moto io. Raha ny zava-misy anefa, ben'ny tanàna 520 amin'ireo 420 Antananarivo Atsimondrano no nanaiky nanao sonika nahazo moto. Ny SVM zao zara misy 320 zay timo eto Atsimondrano. Zara moto nefa ny SVM mahomaly dia nomeny hatramin'ny indépendant sy izay manohana azy. Dia efa niteny tamin'ny chef de région mihitsy aneako hoe raha izarany moto io nareo aza manimba sary raha ohatra ka tsy ho zarainareo daholo ny mena. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany hoe raha fampanantenana nomena nahoana no ireo ben'ny tanàna 520 amin'ny 420 ao amin'ny Antananarivo Atsimondrano no nahazo, voailika avokoa ireo ben'ny tanàna tsy mitovy firena politika aminy. Raha ny fampanantenana ihany koa io fizarana moto io, nahoana no amin'izao ankatoky ny fampielezan-kevitra izao vao nozaraina izany. Ankoatr'izay, moto ahitana ny lokony antoko sy ny laharana misy ny filoha teo aloha amin'ny filatsahako fidiana ho filoham-pirenena no nozaraina. Fomba fanao izay miteraka ayay amin'ny mpanara-baovao ary mahatonga ny olona anontany tena hoe mbola azo ny filoha teo aloha atao ve ny mampiasa ny fahefana mahafiloha azy na dia efa tsy filoham-pirenena intsony azy izy. Ho fanampin'izay, ny eo anivon'ny distrika no atao fitaovana izara sy anara-maso ireo moto ireo. Ho an'ny distrika na Avaradrano manokana raha ny loharanom-baovao azo, tsy maintsy ho tonga ao amin'ny distrika ao anatin'ny 4 andro manaraka ireo moto ireo ary tsy maintsy ny distrika no mizara azy araka izay nanaiky nanao soni fanoana ny SVM. Tsy vao zao no nahitana tranga fanararaotam-pahefana tahaka izany ataon'ny SVM. Tsy vao zao ihany koa no mampiasa ireo mpiasa-panjakana ho fitaovana ny filoha teo aloha ery rajaonary mampianina. Fomba fanao izay mandika ny lalàna velona eto amintsika ary mandika ny lalàna mifehy ny fifidianana na dia mbola tsy fotoana ny fampielezan-kevitra aza isika izao. Anahoana izany rehefa tonga ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana? Anjarany tsirairay ny manara-maso ary samy hosarotiny amin'ny heviny sy ny safidiny ny tsirairay avy. Fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ny vokany no ilaina ary miandrandra filoha vaovidim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika ny firenena malagasy ialana amin'izao fanotrana lalina izao. Lafiny politika izay hatrany iroso amin'ny fifidianana ny vahoaka malagasy ny fafito ny volana novambra ho avy izao. Fifidianana izay anehoany tsirairay ny safidy malalaka amin'izay ho filoham-pirenena hitondra azy. Fiarahamonim-pirenena sy fikambanana maro ankehitriny no vonona anara-maso ny fifidianana izay. Fanadidina entiny Henri Florian. Mitodika amin'ny fanomanana ny fifidianana ankehitriny ny vahoaka malagasy sy ampiarina sy ny fiarahamonim-pirenena maro ankehitriny no vonona anara-maso izany fifidianana izany. Isan'izany ny DFP na ny développement fraternité paix sociale izay nahazo fankatoavana avy amin'ny CNI. Izy ireo izay anara-maso akaiky ny fifidianana manoloana no mety fampiasana ny fitaovam-panjakana, ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ary ny fahefam-panjakana mandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra araka ny voalazany lalàna fehezoro mifehy ny fifidianana tamin'ny 1 May 2024 izay nanambara ao amin'ny 5 izay mandrara ny mpiasam-panjakana tsy hanao fampielezan-kevitra. Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent des collectivités territoriales décentralisées mazava be zany le voalazan'le lalàna loi organique dia milaza hoe rehefa mety mpiasam-panjakana tsy voatery zay nommé aux emplois de l'état ihany, rehefa mety mpiasam-panjakana na civil na miaramila na ro mpiasa ao anatin'ireo voloboka tsy njara-pahefana dia voarara ny lalàna tsy mahazo manao propagandy. Zay zany ny voalazany
lalàna zay mbola mafisiny le décret 2018-640 koa zany eo amin'ny article 678 zay milaza fa ny membre ny gouvernement da tsy mahazo manao propagande na ny PDS any amin'ny commune ara tsy mahazo manao propagande. Mahatratra 500 isa ireo mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena irotsika anaramaso ny fifidianana ankehitriny. Fifidianana izay miroso amin'ny antsakany sy andavany ny fanomanana rehetra. Fihetsika maro no tsy azon'ny mpiasa-panjakana atao raha ny voalazan'io lalàna fehizory io. Misy ny sazy izay mety ho azo ho an'izay mandika io lalàna io. Ny fanatrehan'ny mpiasa-panjakana mitin nataon'ny candidat anankiray zany dia midika fa trafic d'influence propagande ataon'ny mpiasa-panjakana. Ny fahitana effigie na candidat ro ny mpiasa-panjakana dia fa midika propagande ataon'ny mpiasa-panjakana. Ka io zany tsy voatery ho mpiasa-panjakana hoe mpiasa-panjakana any amin'ny santé na any amin'ny fampianarana fa rehefa mety ho mpiasa-panjakana amperinasa anao dans l'exercice de vos fonctions de concerner nzay zany le mpiasa-panjakana. Amin'ny misy disposition pénale zany misanctionner zay mpiasa-panjakana manao an'izay. Ohatra an'izany zao ny article 219 ny loi organique zay miprévoir peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans ho an'izay mpiasa-panjakana minihatra hatra manao an'io. Misy peine d'amende demandé de 2 millions d'ariary ka hatramina 5 millions d'ariary mety mahazo an'ireo olona rehetrarehetra. Ankehitriny adidiny tsirairay ny fanaramaso io fifidianana io mba tsy hanjakany ny hery famoretana isan-karazany indrindra ho an'ny mpiasa-panjakana. Raha ny lalàna araka izany ny fanaovan'ny mpiasa-panjakana sy ny fandraisan'ny mpiasa-panjakana anjara amin'ny fampelezan-kevitra. Izany amin'iny feo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray tsy nitsahany ena ny vokatra kakao tato anatin'ny 5 taona farany eo amin'ny distrikany Ambanja Fasidiana. Ny fandripahana tsy ara-drarin'ny ala sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro no isan'ny mahatonga izany raha ny fanadihadiana nataon'ny Yves Richard sy Onasaina Araoala. Atahorana ny ampitotongana ny laharana sy ny lazan'ny Madagasikara amin'ny famokarana sy ny fanondranana kakao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Antony, ny aratsy ny kalitao, ny tsy totongana ihany koa ny vokatra raha ao amin'ny distrikana Ambanja faritra Diana tato anatin'ny 5 taona. Ny Ambanja ataontsika hoe 99% de production eto daholo hatramin'izao. Fa raha hiteny za hoe 5000 tonnes na 4000 tonnes mety hanakaikikaiky azy raha tsy ho isy fanapa-kevitra io. Hatramin'izao vokatra kakao tena mbola maivana. Zavatra hita eny an-tsaha eny raha fototra kakao zay tokony hamokatra ataoko hoe bon plantation zay tokony hamokatra eo amin'ny 200 kg eo ohatra mety eo amin'ny 20, 25, 30 kg no avokany satria na le kakao maina eo ampitorany io fa tsy tody matoy. Tsika eto manana pic de production anankiroa mamokatra kakao tsika mandavan-taona. Ny pic voalohany efa potika tsy nahazoantsika na 50% de production ny pic voalohany. Ny pic faharoa koa zao menacé de les petites production enelanelany pic azo lazaina tsy misy. Ho fanatsarana ny sehampiarina kakao ilaina ny fandraisana andraikitry ny isan'ambaratonga ny raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fiaramientany rehetra ahafahana miaro sy manavao ny ala. Alarovana antsika izay arovan'ny MNP eo ambony. Ya io tsy azo afenina ny fampotehana. Ya manjato ny hektara araka ny tenin'ny directeur ny MNP teo ny potiky ny ala vokatry ny fambolena rongony. Fa ankoatran'izay ihany koa ny fampotehan'le ala izay tena manimba ny tontolo iainana aty ambany aty. Miteraka ny ensablement, ny fiovaovan'ny toetrandro, miorana izay. Ka io zany tsy vitany izahay mpamboly kakao irery fa tokony ifandrombonana mihitsy ny fiarovana ny ala. Tanterahana ao amin'ny distrikana Ambanja ny andiany fa 7 ny festival Sorna sy ny fiaonana ara-ekonomika momba ny kakao nanomboka ny 9 septambra hatramin'ny 3 septambra izao. Andrasana ny fampiarana ireo paikady sy vahaolana azo tsapain-tanana amin'ity andiany fa 7 ny festival Sorno ity ahafahana mamerina indray ny kalitao sy ny vokatra kakao izay nahafantarana an'Ambanja ary nampalaza ny Madagasikara. Araka ny nambaran-teny am-piandohana dia andravehintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao tsy izany fa Iramatoa Andriana Soloma Mialosoa izay solo tena patry ny ONE any amin'ny faritra Nosy Androy. Faly miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Faly miarabanao mianta dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao arivo izao. Niteraka resabe moa ny resaka fitrandrahana sy ny voaresaka matetika ihany koa le elminity izay nivadika ho monazita any amin'ny faritra Tolanaro iny. Ohatrohatra ny ao marina ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao.
Marina tokoa fa tamin'ny faraparan'ny taona 2012 dia nangataka fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana tamin'ny foibe-pirenena momba ny tontolo iainana ny orinasa QMM mba ahafahany hitatitra sy hanondrana ny akora atao hoe monazita raha ny ilmenita no nazahoany fahazoan-dalana tamin'ny voalohany. Lalana ny diaviny tamin'izany dia efa nangataka lalana izy tamin'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany sy ny solitany hanitatra ny akora ondrany aloha hiampy an'ilay hoe atao hoe monazita. Izay izy vao nitodika taty amin'ny ONE nangataka ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana. Dia marianay tsara fa ny fitrandrahana ny monazita dia efa nanomboka raha vao nanomboka nitrandraka ny ilmenita i QMM satria ny monazita dia ilay taim-pasika nariana teo aloha rehefa naka n'ilay ilmenita. Ankehitriny izany satria misy mpividy ilay izy dia nangatahany orinasa lalana mba ahondrana. Mety hoe ohatrohatrany ahoana ny fiarovana ny tontolo iainana satria niteraka resabe ihany koa araka ny hitantsika atao amin'ny fandarana alaliny ny alahady lasa teo ilay hoe fiatraikany izay hoe fitrandrahan'izay ohatrohatrany ahoana ny fiarovana ny tontolo iainana ny toerana. Ny ONE dia tsy miasa rery amin'ilay hoe fiarovana ny tontolo iainana manodidina ny fampiasam-bola rehetra tsy ho an'ny faritra nosy ihany fa ho an'ny Madagasikara manontolo fa ny faritra nosy manokana dia nametrahana n'ilay atao hoe komity mpanara-maso ny tontolo iainana ara-boajanahary sy ara-piarahamonina ho an'ny faritra. Ka raha hoe manahoana ny tontolo iainana manodidina ny fitrandrahana fa sy mainty ho an'ny ONE sy io komity mpanara-maso ny tontolo iainana io dia mbola ilay tombontsoa aloha no bebe kokoa zany noho n'ilay hoe fiantraika ratsy amin'ny tontolo iainana dia izay zany no mbola mahatonga n'ilay hoe mbola manohy ilay fitrandrahana io orinasa io hatreto. Mety eo amin'ny ilay resaka fiantraikany amin'ny eny manodidina an'izay tontolo iainana izay ihany fa ho amin'ny vahoaka sy ny mponina manodidina ohatrohatrany ahoana? Ohatran'ny asa fampiasam-bola rehetra dia tsy maintsy misy hoe fiantraikany ratsy ilay izy fa izay mihitsy ilay hoe fanadihadiana raha tontolo iainana tany am-boalohany nanadihadiana hoe inona no mety ho fiantraikana dia inona ny fepetra azontsika hapetraka mba hampihena an'izay fiantraikany ratsy izay. Dia ny asan'ilay komity izany dia miambina hoe tena hampiarina ve ilay boky nandraikitra dia hampiarina ve ireo fepetra analefahana ny fiantraika ratsy ireo. Dia rehefa misy tsy miatra ireo dia miteny amin'ilay orinasa hoe hampiaro ilay fepetra. Indraindray koa hampiarina ilay fepetra fa mbola tsy mahafa-po. Ny asan'ny komity mpanara-maso dia mijery hoe inona ny fepetra tsaratsara kokoa tokony hanampiana n'ilay fepetra efa mipetraka teo aloha. Izay zany no ahafahanay milaza hoe hatreto dia mbola azo lazaina fa voafehy mihitsy ny fiantraika ratsy io fitrandrahana fa sy mainty eo Fort Dauphin io ary na niampy an'ilay hoe fitaterana n'ilay monazita ary dia mbola azona iantoka fa voafehy ny fiantraika ratsy satria raha ilay hoe tany radioactivité manodidina ny Fort Dauphin zany dia ny fandrefesana izay nataon'ny NSTN dia manamarina fa tsy misy fiakaran'ny tany radioactivité mihitsy amin'ny tanàna manodidina ny Fort Dauphin. Izany tsy milaza hoe tsy misy mihitsy ny ankizy mety manana fahasembanana fa toy ny amin'ny toerana rehetra dia mety misy ireny fa azona iantoka kosa fa tsy ilay radioactivité satria ilay tany radioactivité zany tsy niova fa mbola ilay teo aloha ihany zany hatramin'izao. Feno angamba izay fanazavana izay ampatsiahivina ihany moa fa rapitso no isy ny fanazavana bebe kokoa momba ity fitrandrahana ataony QMM any amin'ny taolana roa ity ao anatin'ny fandarana manokana. Isaorana ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny plateau ny Kolo TV. Saotra indrindra dia rasoanareo.
izany amin'iny fa lafim-baovao fatanteraka kosa indray ny tanterahina tamin'ity androany ity ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny centre commercial Nour Tower Ambohitrarahaba. Centre commercial izay isan'ny sangany ao amin'ny distrikana Avaradrano natao mba hampandrosoana ity district ity fa ihany koa hanamaivana ny fasahirana ireo mponina eny amin'ny manodidina fanadidina entiny onona saina. No tanterahana tamin'ity androany ity ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny centre commercial Nour Tower etsy Ambohitrarahaba. Centre commercial izay anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny distrikana Avaradrano fa ihany koa ahafahana manome asa ireo tanora raha ny fanazavany ny flotale général ny Nour Tower. Tanjona voalohany sako miteny aminareo fa tsy tena hoe vola be hoe tena azo vola ny tanjona voalohany fa hoe fampandrosoana tompoko. Indrindra ho antsika aty amin'ny faritra Avaradrano ity dia mba nieritreritry zay hoe mba tokony hanana centre commercial koa tsika fa tsy voatery ho any ville any foana voa ahita ny zavatra ilaina koa dia izay aloha no atao hoe antony voalohany hoe tena natapa-kevitra anay hanao an'izy ity. Manarak'izay moa ao anatin'izay fampandrosoana zay dia misy koa ny atao hoe famoronana asa ho an'ny tanora. Ngamba fantatritsika tsara hoe mampiasa olona be da be io misy ny asa mivantana, misy ny atao hoe asa ankolaka tena be da be mihitsy vokatry ny fiorenan'io ty orinasa izay ataoko hoe tena fampandrosoana. Gaga ngamba le matoazo anareo fa tsy mbola ny fakahita izay mirahalahy ratsy zao fa dia izy tompoko no tonga tany aminy zany le fangatahana dia nahazo izahay. Akasitrana anao dia mampihaza anareo anareo fa raha tsy ianao dia tsy nisy ty Nour Tower ity satria efa tena hoe nahazo teny gasy mihitsy tamin'izany mandeha makao amin'ny zareo tao hoe ianao hoe tsy mahalala teny gasy hoe tsy mahazo an'izany nareo fa era plus 3 ihany no azonareo atao. Zay ny valiteny farany azoko tao dia tsy nisy azoko natao intsony raha tsy hoe nanao recours hoe alora ngamba mba alefa direct tany amin'ny vice premier ministre izy tamin'izany. Aloha kely ny alany tao amin'ny vice premier ministre raha tsy diso mety une semaine teo fotsiny angamba sisany izay dia fekre izy tsy tao ntsony no nanasoniavany le fahazon-dalana andrenana ity trano ity. Saorantsika dia matonja azo andrena velo. Tonga nanome voninahitra tsy nanokatra ity centre commercial Nour Tower ity ireo manamboninahitra civil sy miaramila. Isany amin'izany Andriamatoa Ajo Andrinanarivelo, ny ministry ny mponina sy ireo olo manan-kaja maro eto amin'ny firenena. Nasainy Irazafy Mandimby Ernest, flotane général'ny Nour Tower, anokatra tamin'ny fomba ofisialy ity centre commercial ity Andriamatoa Andrinanarivelo Ajo. Ambara zany araka ny fangatahan'izy efatra menada dia nisokatra amin'ny fomba ofisialy ny Nour Market eto amin'ny Nour Tower. Nandritra ny lahateny Andriamatoa Andrinanarivelo Ajo no nanambarany fa anatin'ny fanovana ary efa fomba fiasany hatramin'izay ny tsy fanekena ny kolikoly fa ny fanajana ny lalàna no laharam-pamehana. Voapirofo ihany koa raha ny fanazavana hatrany fa tsy voatery ho mpanao politika na manana fahefana vao mahavita mampiasa vola sy manangana zavatra tsara toy izao fa ny fahavononana ny fiombonana anatin'ny fanajana lalàna na ahafahana nanangana ity centre commercial Nour Tower ity. Zavatra maro no hita atao amin'ny centre commercial Nour Tower. Isany amin'izany ny dimbin'ny ala cérémonial ahafahana mandray ireo fety aman-danonana isan-karazany na ho an'ny orinasa na lanonam-pianakaviana. Nour Market no any amin'ny rez-de-chaussée ahitana ireo entana isan-karazany ilaina amin'ny fiainana andavanandro, entana izay mirary takatry ny fahefa-mividin'ny sarababem-bahoaka. Ao amin'ny rihana voalohany no misy ny Gascom Nour Tower, ahitana ireo kilalao sy fialamboly, jeux vidéo raitra isan-karazany ho an'ny sarangataona rehetra manaraka ny teknôlôjia vaovao. Eo ihany koa ny N Resto, ahitana sakafo isan-karazany amin'ny maha-restaurant azy. Ankoatra izay, andalana ihany koa ny fametrahana ny CBT eto amin'ny centre commercial Nour Tower. Ny CBT na ny Global Business Technology ahitana ireo aitao avolenta teknôlôjia farany eo amin'ny informatique, électronique ary ny électroménagère. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny éclair pâtisserie raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay, mbola misy efitrano malalaka ao amin'ny rihana fahatelo sy fahaefatra natokana ho an'ireo izay liana ampiasa vola fa ihany koa andray anjara amin'ny fampandrosoana na varadrano raha ny fanazavana hatrany.
fa mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao toy ny eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny vaovao ara-panatanjahantena dia ireto misy eto-kavatra. Le Conservatoire national des arts et métiers Madagascar organise EducCNAM, la formation supérieure à l'ère du numérique. Le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nice. EducCNAM ouvre ses portes aux bacheliers, demandeurs d'emploi et aux professionnels. EducCNAM, journée informative du CNAM, exposition des sponsors. Le jeudi 4 octobre à 15h, conférence sur le thème Les outils de développement du CNAM, disposée par M. Thibaut Duchesne, adjoint de l'administrateur général du CNAM. Le jeudi 4 octobre à 16h, conférence sur le thème La vente, les techniques de vente, disposée par Mme Maria Béatrice Salgado, enseignante-chercheur, responsable de l'équipe pédagogique ICSV. Vendredi 5 octobre à 14h, conférence sur le thème Big Data, Mirage ou Eldorado, disposée par le professeur Abner Barhen, titulaire de la chaire statistique et données massives. Apprendre au CNAM change votre vie. EducCNAM, yes we CNAM. Arofnat, miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty, fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Manatratra tanjona iray amin'ny fiainany. Tsy voatery antetra amin'ny fanjakana na ianina amin'ny tsy fampiana iainan'ny fiarahamonina vao afaka mandroso raha ny fanazavany vondrona tanora nanaovana fanadihadiana. Fanadihadiana entiny fehizora faly. Sakana amin'ny fivoaran'ny tanora sy ny fanatraran'ny tanjona kendreny, ny tsy fampiana ny fananana toe-tsaina miabo sy ny ezaka mirona amin'izay fanatrarana ny tanjona kendreny izay. Na eo aza ny fanazavan'ny tanora nanaovana fanadihadiana ny tsy fahampiana sy tsy fahatombanana misy eto amin'ny firenena dia tsy voatery antehitra amin'ny olo-kafa vao afaka mivelatra amin'ny sehatra misy azy ny tanora. Eto amintsika izany matetika ohatrany hoe misy victimisme izany hoe tsisy opportunité mihitsy eto Madagasikara, firenena mahantra, tsy ampy fitaovana, tsy ampy fahaizana, tsy ampy fahalalana be be zany le ohatr'izay dia androany zany hoe anairana antsika malagasy zany afaka miseho créer opportunité tsika tsirairay avy zany fa tsy voatery miandry fanjakana, miandry olo-kafa, miandry ray aman-dreny fa ny tenanao no afaka micréer opportunité dia hoe ny olana hitantsika androany sy hitantsika hatramin'izay ireny zany mavaditsika vahaolana recyclena ohatra ny fitaovana le tsy miasa ireny intsony hoe tavoahangy tsy miasa afaka ovainao décoration, baoritra tsy miasa afaka ovainao décoration, lamba fa tsy miasa afaka avitanao style anakanjo vaovao lasa hoe lasa styliste amina recyclage na lamba efa tsy miasa intsony ianao ohatra. Ankoatr'izay isan'ny mampiena ny fahatokisantena sy ny fifantohana amin'ny fanatrarana ny tanjona kendrena ihany koa raha ny fanazavana ny firoboana amin'ny zava-mahadomelona. Voalohany ohatra ny ampianarana izy raha variana amin'ny foka sigara dia mety ho taraiky izy
hoe ny olona mety concentré tsara ampianarana izy tsy maintsy mila sigara zay vao concentré dia lasa le zava-mahadomely ny sakany amin'ny concentration ny zava-mahadomely anisan'ny sakany anankiray tsy atratrarana le tanjona zany ary mety misy ohatra anankiray hoe misy ankizy anankiray zany voafiahana io zava-mahadomely io zany voafiahany le rongony dia mifoka rongony foana izy dia efa tonga troisième année tamin'ny mathématique izy dia lasa misy fiatraikany tamin'ny mahadomely zany izy dia lasa dala zany dia zay zany proof anankiray hoe le zava-mahadomely tena hoe sakana anankiray amin'ny fandrosoana anankiray. Raha ny fanazavana trany azo avadika ho bainga hampandroso ny tranga heverina fa sakana eny anivo ny fiarahamonina. Zava-dehibe araka izany ny siny fahatongavan-tsaina ny tsirairay hatongavana amin'ny tena fiovan'ny toe-tsaina mirona mankany amin'ny fandrosoana na ny antsoina amin'ny teny vahiny hoe changement de comportement. Iray amin'ireo tanora mpitarika afrikanina miisa 7 alina voafidy isitraka ny vatsim-pianarana amin'ny Mandela Washington Fellowship Ivoary Velonjara. Nisy ny atrikasany tanterahany niaraka tamin'ny fikambanana tariny tamin'ny herinandro ity mikasika ny fivoarana amin'ny maha-olona sy ny fitiavan-tanindrazana eo amin'ny tanora hanasoa ny firenena. Fatadindomindoza ny alaonka eto Madagasikara. Ny famatsiana ireo mpanamboatra shokrasa no anisany antony lehibe any mbana io alaonka io. Inona ny vokatsoa azo avy amin'io azo io? Inona ireo antony hananimba azy? Iza no tena mpanimba ny alaonka eto amintsika? Ary inona ny vahaolana azo ampiarina manoloana izany? Ireo fantaniana rehetra ireo no ezahana hovaliana ao anatin'ny fandaharana alaliana. Arainao eto amin'ny Kolo TV raha mipitso harao ny santionany amin'izany. Guarda, ai, della sua team di Antananarivo, mandiamo. Ah, non farà 40 anni. Non è tanto. Le izy aloha antegna zany resaka tamin'ny environnement retraité antegna tamin'ny fo fifa zao matsapa tsara mihitsy zao fa hoe tena zavatra atao ty tsy mety fa ny antony tsy tatsony zavatra andianana sanatry ny vava manjary iteraka manao tsy fanao amizay tsy maninona mban'izay le olana fa de fantatra mihitsy fa de tsy azo atao famonona ala resaka reo taminga afara ao reo dorietsika reo zafy afara zay de fa tsapa fa ny mahavoatsika seo moko de fa tsy mahay an'izany tsony fa hoe aloha ny androany ty hita de fa ndra fa maty agny tegna tsy mahay an'izany tsony fa de tsapa antegna aveniran'ireo le ao avy afara aloha mitsotra tena marina toy zay mamilivily le resaka na izany azy nilaza izy ireo fa iroso amin'ny fambolena onko ary efa nandray anjara ihany koa tamin'ny fambolena azo fiarovana ny tontolo iainana ary asolo ireo azo ampiasain'izy ireo amin'ny fitanehana vatosokay efa netretinay mihitsy io zay mahatonga zahay zany nandray anjara amin'ny fambolena hazo zay zany efa nanao akasia roa taona ty efa tady ohatra anakaty izy fa tamin'ny taona laza zay vao nanomboka hidina any amin'le tany angalagna mangrove io amboly an'io soloanay zany le toerana nanapahana le hazo mba tena soloana zany mba ho maitso raha fa lehibe koa izy mokapainay na zay aza fa tsy eo lereo zanaka anay sy madinidinika ireo zany afaka mampiasa azy fa tsy hoe mampiasa zay zany de ajanona eo indray tsy tanjonanay zany fa tanjon'ny association zany mba haharitra le asanay zay zany etretinay fa mombamomba ny divay no arahintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tsy mbola fahazarana ho an'ny malagasy ny fisotroana divay eo am-pisakafoana raha ny fanadihadiana natao misy heviny avokoa ireo fihetsika rehetra atao eo am-pisotroana ny divay arakaraka ny heriny sy ny lokony ihany koa no iantsoana azy sy ny sakafo ampiarahina aminy fanadihadiana entiny Fezo Rafaly. Fisotroana divay eo am-pisakafoana kolontsaina iray avy ao Eropa fa indrindra ao Frantsa sy Espanya ary Italia efa miparitaka maneran'izao tontolo zao. Tsy mbola fahazarana ho an'ny malagasy anefa izany raha nambarany manampahaizana eo amin'ny sehatry ny divay na efa manomboka misy aza ireo manao izany eto amintsika. Fihetsika maro no ataon'ireo pahalala na ireo efa zatra misotro divay, fihetsika izay manana ny heviny avokoa. Raha ny eto Madagasikara manokana tsika mbola tsy dia tena manana hoe kolontsaina haizay amin'ny sakafo satria moa izy ity voaingana ihany raha tokonytsika niditra rehefa mijery anazy tsy mijery ambony ohatr'izao izy zay fa rehefa mijery anazy dia ambany ohatr'izao zay le visuel zany zay dia après mandeha ny olona
mba fotana tsara hoe na le arôme avoaka voalohany atsy tonga dia gorgé maneray mangeza be andamana kely ahodina tsara ao ambava le izy mba ho feno le ato vavanao a dia ohatry mitrohana kely le izy ny aton'izay trohana zay a misy lavaka ao vava ao mifandray amin'ny orona dia rehefa trohanao izy dia voaka tsara daholo le arôme le divay. Mahazatra ny olona ny divay amin'ny voaloboka, azo ahodina divay avokoa nefa ny voankazo rehetra. Miala amin'le fomba mahazatra foana zany hoe voaloboka na voaloboka divay. Fa eto Madagasikara tsika manana voankazo be dia be afaka ahodina, afaka azahoana divay. Misy letchi ohatra na mananasy, poma, garana, kaki ohatr'izany afaka anaovana divay daholo. Afaka mametraka koa tsika kolontsaintsika eo amin'ny lafin'izay divay izay. Miankina amin'ny heriny sy ny lokony ihany koa ny sakafo tokony ampiarahana amin'ny divay. Ny divay mena ohatra ampiarahana amin'ny hena mena, ny divay fotsy miaraka amin'ny hena fotsy toy ny trondro. Eo ihany koa ny divay sotroina eo am-pihinanana fanokafam-bavony ny apéritif. Arakaraka ny tahany alcool ao anatiny no anasokajiana ny divay. Raha toa ka eo anelanelany 9 hatramin'ny 12 isan-jato izany dia antsonina amin'ny hoe vin de table. Raha 13 hatramin'ny 14 isan-jato kosa ny voasokajy eo amin'ny 20 apéritif. Misy ihany koa nefa ny fanasokajiana araka ny lokony sy ny kalitaony. Frantsa sy Espaina hatreto no mitana ny laharana roa voalohany amin'ny famokarana sy ny fisotroana divay. Fantoy androany ary farana rampitso ny salon de la gastronomie andiany fadimy todsaina eny amin'ny AFT Andavamamba. Tsara ny vokatra raha ny tato anatin'ny roa andro no jerena hoy ny mpikarakara. Ravetra ny fanadidina. Sakafo samihafa, sakafo malagasy sy ny sakafo vahiny, zava-pisotro sy ny maro hafa. Samy hita teto amin'ny AFT Andavamamba avokoa mandritra ity salon de la gastronomie andiany fadimy ity. Amin'ny ankabeny afa-po ny mpikarakara nandritra ny andro voalohany sy ny andro faharoa. Misy trano efa eo amin'ny 3 eo atao amin'ny salon tamin'ity taona ity dia marobe zavatra afaka hita atao amin'ny salon tamin'ity taona ity. Misy karazana sakafo gasy, misy ny sakafo vazaha ihany koa, ohatra izay fruits de mer na crêpe, misy an'izany atao amin'ny salon. Mampiavaka kely amin'ny salon tamin'ity taona ity dia fisiany atelier, bainaipona avokoa ny atelier iray manontolo dia misy folo eo karazany izy mandrapahatabitra ny atelier. Efa eo amin'ny 1000 mahery izay mandrapa 1000 eo no pitsidika hatreto amin'izao amin'ny roa sasany izao dia manantena izay hoe mbola ho betsaka nohozay ihany io avy. Ny farana rampitso ity hetsika ity raha tsy ahivona. Mbola maro hatrany ireo andrasany hitsitsika izany. Ahitana fampirantiana, sakafo, fampianarana sy ny maro hafa ny salon de la gastronomie raha tsy ahivona. Vaovao mikasika ny trangam-piarahamonina kosa indray. Ny tombo isa tato ato ny famonoan'olona eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Vehivavy iray hafa indray no hita faty niantona teny amin'ny tambony antiny mera-pirenena tamin'ny lalana iazon'ny CEG Tsimbazaza ny maraina teo. Ireo mpandeha maraina no nahita azy ka ireto farany no niantson'ny BMH. Tsy mbola nisy vaovao azo ny mombamomba azy ary misokatra ny fanadihadiana raha ny loharam-baovao azo. Izany amin'iny fa lafo vaovao fahatanteraka kosa indray eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena. Ho tanteraina rampitso eny amin'ny circuit SRK Imeritsiatoska ny championnat de Madagascar ny kartina andiany fahatelo. Maro ny mpandray anjara amin'ity andiany ity. Ary avetrany fanadihadiana. Championnat de Madagascar amin'ny kartina. Araka ny nandrasany maro, rampitso manomboka amin'ny 7 ora maraina no tanteraina eny amin'ny circuit SRK Imeritsiatoska ity andiany fahatelo ity. Maro ny mpandray anjara amin'izany. Ratsivina ny point eo anivon'ny championnat classement général Rotax, Max et Evo dia miady be Ihaja sy Tomy satria dia mitovy ny total point izy ireo ka samy manana 180 point. Manaraka azy ireo laharana fahatelo Inoa izay manana 120 point, Narainy Nathan teo amin'ny laharana fahaefatra manana 100 point ary Naval manana fahatarana 50 point aorian'ny Nathan. Izay ny top 5 teo amin'ny laharana fahaenina kosa no nisy an'i Ejansen, Arainy Meza, Eric, Entso, Rina. Aorian'ity andiany fadimy ity, isy ihany koa ny andiany fahaefatra sady farany no amin'ity taona ity. Ity farany izay ho tondosaina ny 27 ny volana oktobra 2024. Ho arahinao anatin'ny fandaharana Mekamag ny alarobia 7 ny volana oktobra izao ny fisotry ny lalao.
eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany eo amin'ny baolina lavalava kosa indray ho tanterahana rampitso ny lalao famaranana ny trophée mazava loha etsy amin'ny kianjany Malakam etsika izay ampiroboroboana ny tontolon'ny baolina lavalava eto Madagasikara fanadidina entiny Henri Florian. Itora jofy indray ny etsy amin'ny kianjany Malakam Antanimena ny andro ny rapitso alahady ao anatin'ny lalao famaranana eo amin'ny fadinany amboaran'ny trophée mazava lao 24 fifananana izay netana hitaizana ny tanora eo ihany koa ny amerenana sy adina amin'ny Tsifandripalemana eto Antananarivo renivohitra. Eo amin'izany ny AFT Anjanahary sy ny 15 Volkswagen Nosbe eo amin'ny Skats D1 E2. Ny famaranana faharoa indray kosa eo amin'ny top 9 fiaonana eo amin'ny TMF Ankasana sy ny 3FB. Etsy amin'ny kanjany Malakam araka zany no iona indray ny mpakafy ny baolina lavalava ny andron'ny rapitso ity ao anatin'ny lalao famaranana izay.